dia mbola faly miarabantsika indray ny tenako ry havako malala amin'izao ora sy fotoana izao. Misy hafatra tiany tompo ampitaina amintsika indray, fampaherezana avy aminy indray, dia nampitondraina ny lohateny hoe na dia mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza. Salamo 3:24. Dia arivavakitsika ry havako. Mankasitraka anao izahay ry Kristy mpanjaka, tena tianay. Mankasitraka anao izay fa tena marina tokoa ny tenao fa tsy mamela anay ho kambotsy ianao, fa nandefa ny fanahinao masina. Ary tsapanay mandrakariva ihany koa tompo ny fanatrehanao, satria ianao ilay Andriamanitra mahery, ianao ilay mahay ny zavatra rehetra no mitantana anay, no mikarakara anay. Ary te hampahery indray ianao amin'ny izao ora sy fotoana izao koa mitenena tompo, mitenena amin'ny vava amin'ny mpanomponao, fa voninkaino ianao ireo malala anao. Mankasitraka Jesosy, amen. Matetika tokoa isika ry havako malala dia na dia mety efa tolam-bavaka izao ary, misy zavatra sarotra mety hoe atrehantsika, dia mivavaka mafy isika mba tsy voatery handalo an'io ohatra. Tena nitolam-bavaka miantso ireo mpanompon'Andriamanitra, manao izay eritreretintsika hoe tokony hatao rehetra mba hivalian'ny vavaka. Nefa izao ry havako malala, tsy voatery arak'ilay ny eritreretintsika ny valim-bavaka. Dia nataon'ny tompo nandray ny tantara ny Sadraka, Mesaka sy Abednego ao amin'ny Daniela 3 izany ry havako malala. Fitiniko ny tantara ny Mesaka, Sadraka sy Abednego. Izy ireo dia babo avy any Jerosalema, dia nentina tany amin'ny fanjakan'i Nebokadnesara, Babilôna. Dia rehefa tany izy ireo moa izany dia amin'ny maha tena fidèle an'izy ireo amin'Andriamanitra, satria izy ireo no sanijoro ny amin'ny hoe tsy hihinana ny anipin'ny mpanjaka, fa izay didy sy fitsipika nataon'ny tompo Andriamanitra azy ireo ihany dia sakafo izay tamin'izany fotoana moa izany dia heverin'izareo hoe madio no nohaniny. Dia sanijoro izy ireo dia noho ny fijoroan'izy ireo dia hita tokoa fa vao may izy ireo tsara tarehy sy matanjaka. Dia rehefa izay moa dia nasandratry ny mpanjaka ho eo akaikin'izy ireo ho isan'ny miara-miasa amin'ny mpanjaka izany. Dia rehefa nandeha teny ny fotoana dia nanapa-kevitra hanao sary volamena ny mpanjaka, dia hoe rehefa misy manao zava-maneno izany ka rehefa maneno io dia miankohaka eo amin'io sary io avokoa ny olona eraky ny fanjakana. Dia rehefa nampanenona toy izany dia tsy nety niankohaka Mesaka, Sadraka sy Abednego. Dia misy foana moa kilazakilaza dia niteny tamin'ny mpanjaka hoe ry Mesaka, Sadraka sy Abednego anie ka tsy mety miankohaka manoloana an'ilay sary volamena, dia tezitra ny mpanjaka, ampanatsoina izy ireo. Fa maninona ianareo no tsy mety? Moa sa mandika ny tenina mpanjaka ve ianareo? Noho izany ampanenony indray mpandeha dia jerena, raha toa ka mbola tsy miankohaka ianareo dia tsy maintsy atao any amin'ny lafaoro mirehatra afo. Dia namaly ireo. Rasongevaka itsika ilay teny izay novalian'izy ireo ry havako malala. Rasoa jerentsika. Daniela 3.
15 amin'ny anaran'i Jesosy dia namaly satraka sy misakary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliny na ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjany amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady hamonjany amin'ny tananao ry mpanjako. Ajango kely io. Indrindraitsika tahaka izany. Rehefa hoe mieritreritsika hoe tsy maintsy misy zavatra sarotra lalovantsika dia matoky sy mananteny isika hoe mety sy avelan'Andriamanitra mandalo an'io zavatsarotra io. Dia miteny mihitsy isika ohatra hoe amin'ny olona izay miresaka tsy tahaka ny tenenin zareo hoe tsy avelan'Andriamanitra mandalo an'io izahay ohatra. Kanefa misy toy ny zavatra nytenen'izy ireo ary tena hoe finoana izany, fitiavana an'Andriamanitra ihany koa izany ary fahatokiana an'Andriamanitra ihany koa izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjany amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady hamonjany amin'ny tananao ry mpanjako. Dia ity ry havako, ary na dia tsy izany aza, ary na dia tsy izany aza, io nafinaritra ry havako. Eny, misy fotoana tokoa isika mangataka zavatra amin'ny tompo, nefa na dia tsy izany aza, na dia tsy azontsika raha ilay valim-bavaka nantenaintsika, Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Ary mbola hitoka itsika foana ihany satria jerentsika ry havako, eny tokoa ny toy ny tantara dia izao. Tsy hoe akory, mbola nijoro izy ireo nampaninoana izany dia tsy nety ny ankoaka izy ireo tezitra mafy ny mpanjaka dia nafanaina impito mihoatra noho n'ilay teo. Ilay lafaoro maika ka ny olona izay nanipy azy ireo tao ary maty may no ny hafanambe. Teto Andriamanitra faly be, mino fa faly be mihitsy Andriamanitra na ny tenin'ireo mpanompon'ireo. Fa nefany tsy hoe teo izy dia tonga dia hoe asa tsy haiko hoe inona ny fahagagana afaka nataony dia tsy voaterina tsipy tao amin'ny lafaoro mirehatra afo izy ireo. Fa ahoana na tsipy tao amin'ny lafaoro mirehatra afo izy ireo ry havako. Dia ahoana nefa ny toyny, rehefa natsipy tao amin'ny lafaoro mirehatra afo izy ireo dia misy anjelin'Andriamanitra niaraka tamin'ny toy ny lehilahin'Andriamanitra hoy ny tenin'ny mpanjaka eto, niaraka tamin'izy ireo tao anatin'izany. Izany hoe tsika izany na mandeha mamaky lohasariky ny fahafatesana aza dia tsy atahotra hoy Davida, tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Dia tahaka izany Andriamanitra miara-dalina amintsika, Jesosy Kristy eo akaikintsika ka tsy hampaninona antsika izy rehetra lalovantsika. Fa na dia fofona afo aza tsy nahazo ireto olona ireto dia jerehany fa niaiky Nebokadnezara ny teny nana hoe toko fa 2:4 azafady dia talonja Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsana hoe motsy telona mifatotra avany no natsipitsika tao anaty afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina izany ry mpanjaka ary koa izy koa indro toa mahita efa datsy mifatotra mandehandeha anaty afo nefa tsy maninona akory ary fijerin'ilay faefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Ary tsika very havako, mety tsy maintsy mandalo an'io alika ny fahafatesan'io isika fa tsy matahotra ny loza fa ianao no amiko. Andriamanitra miaraka amintsika, Jesosy Kristy eo akaikintsika. Tahaka nataony tamin'ny Mesaka Sadraka Abednego niaraka tamin'ny tao anaty lafaoro mirehatra afo ry havako dia nanahoana nivoaka tao izy ireo tsy misy mahay na dia kely tamin'ny singam-bolony aza. Tahaka izany isika aza matahotra ry havako malalako, aza matahotra raha tsy maintsy mandalo an'io zavatra sarotra izay mba nangatantsika tamin'ny tompo io isika mba hialany izany, kanefa tsy maintsy mandalo noho ny hanomezan'ny tompo antsika ny fijeriny feno voninahitra, noho ny ahafahantsika mijoro vavolombelona mba hahitan'ny hafa hoe tsy
tsara loatra ny Andriamanitra dia niteny Nebokadnezara nanao hoe isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'izay andriamanikafa afa-tsy Andriamanitra ihany. Tena moka lalàna izy ry havako. Jerea fijoroan'olona 3 nefa nanjora ry izy ireo tsy sanatrika amin'ny maikila tao ry havako. Tsy namelan'izany Andriamanitra fa tena nanio ny voninahiny ny fijoroan'izy 3 ry havako malala. Dia jere namoaka didiny mpanjaka amin'ny 520 ka dia nanao lalàna fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety. Ny teny tsy mety fotsiny io izy ny amin'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ho tetitetehana ary atao trano fivoahana ny trano ka tsy misy andriamanikafa mahavonjy tahaka izao. Hitantsika ry havako eraky ny fanjakana tsy hoe olona manana rivony no atao manompo an'Andriamanitra velona. Tsy miova ny tompontsika, tsy miova maly ny mandrakizay izao amin'ny Hebreo 13:19 izany. Tsy miova izy ry havako. Hainy natao tamin'ny Sadraka Mesaka Abednego izany no ny fijoroan'izy ireo hainy nataony aminao. Ary tahaka ny eo amin'ny toriteny 1:7 izay efa teo ihany eny tonga indray ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ny alina samy manolo-palala amin'ny alina mandimby azy. Salamo 8:12 averina amintsika ilay tantara fa tsy tena hoe mitovy satria ataon'Andriamanitra endry mifanaraka amin'ny vanim-potoana ilay izy. Tsy misy lafaoro be intsony izao hoe alefa ny olona izay tsy manaiky ny tenin'ny mpanjaka moa tsisy mpanjaka tahaka n'izany intsony koa moa izao. Azontsika ve ry havako malala mampahery antsika ny tompo amin'izao ora sy fotoana izao fa na dia tsy izany aza. Eny tokoa misy fotoana tokoa mangataka isika dia mahazo valim-bavaka hoe tena afaka amin'io zavatra io fa na dia tsy izany aza dia matoky mandrakariva ry havako malala fa tsy ho fitahiana ho anao ihany fa ho an'ny manodidina izay mijery anao ny amin'ny fatokianao sy ny an'ny animon'Andriamanitra voninahitra ao anatin'izany rehetra izany. Meteza feno fatokiana ry havako malala, meteza feno fatokiana. Dia ho an'Andriamanitra rerian'ny voninahitra ho antsika rehetra kosa ry havako ny fatokiana, ny fahatoniam-po, ny fifaliana mandrakariva miaraka amin'ny tompo. Amen.